Aleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra avo indrindra. Tera ho azy, aja ho azy irery any. Ry havana, manasanao aho hiara hivavaka amiko alohany hijoroako vavolombelona aminao. Eny, tsy afaka niangina intsony aho satria efa niaona tamin'i Jesosy. Ary nasainy izara, anambara, ampiambina antsika tsiraray avy alohany avian'i Jesosy eny amin'ny rahoanlanitra apiakatra antsika. Na koa tonga ny fotoana ahafatesantsika ka hialantsika eto amin'ity tany ity, dia tena efa manana toko tokoa ve isika tsiraray avy hoe ho tafiditra any an-danitra sa sanatria ka ho very any amin'ny Afobe ny fanahintsika. Izany no mahatonga ahy anambara aminao ny zava-miafina izay naseho an' Jesosy Tompo ahy mba ampifoazana antsika tsiraray avy izay mbola matory ara-panahy. Ka mangataka anao aho hiara hivavaka amiko, angatahantsika ny fanahy mason'ny Tompo hiasa amintsika tsiraray avy anovany antsika mba tsy ho mafoy isika fa tena hiverina tanteraka amin'i Jesosy mba ho voavonjy. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, miantso anao izahay satria ianao no Andriamanitra, ianao no Tompo ny Tompo sy Mpanjaka ny Mpanjaka, ianao irery ihany no hiafaranay tsiraray avy. Tompo malalo, raha tsy mankatoanao izahay dia ny Afobe no miandry anay, satria ianao dia Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa izay afafinay tsiraray avy no hojinjainay. Mbola miantso anay foana ianao Jesosy mba hiverenanay eo anatrehanao, satria Tompo izany no ilainao. Mba ho olonao tokoa izahay, ho fanjakam-pisorona ho firenena masina ho anao Jesosy, mba ho olona ho alainao ho an'ny tenanao Jesosy, satria izany no niandohanay Jesosy ka tianao izahay hiverina amin'izany Jesosy. Tompo malalo, mangataka ny fanahy masonao hiteny amin'ny alalako. Fanahy masonao, aoka izay tianao ho tenenina irery ihany no hivoaka amin'ny vavako. Fanahy masonao, mitenena araky ny sitraponao, satria izaho dia fitaovana kely fotsiny ihany ho anao, vazy izay nofidinao ho isan'ireo anambara ny fahatsaranao, ho isan'ireo anangonanao ny ondrinao. Fanahy masonao, ka mangataka anao aho andray ny kontrola ny tenako, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mangataka aminao koa aho fanahy masina, hikasika ny olona tsiraray avy ampisokatra ny masom-panahin'izy ireo, ary ny sofin'izy ireo aheno tsara izay ambaranao. Oka anao anafaka ny manakana rehetra anatin'ny sofiny tsiraray avy fanahy masonao, mba andraisan'izy ireo izay afatra avy aminao, anamboaranao anay olonao, mba ho tafiditra ny lanitra izahay. Jesosy mangataka ny ranao andrakotray sy andrakotra izao fijoroana vavolombelona izao Jesosy eo ambany tana maherinao, ka mitenena Tompo fa miaino anao ny vahoakanao. Amen. Ry havana, momba ny Fanompoan-Tsampy. Ny Fanompoan-Tsampy dia anisany tena mpanompo sampy indrindra ny Malagasy, ary tena voafatotra mihitsy hatramin'ny razam-be rehetra, ary hatramin'ny na Madagasikara ny Madagasikara. Raha mijery isika ny tantarany tandrazantsika dia tena ao anatin'ny Fanompoan-Tsampy Madagasikara manontolo. Ary izany zavatra izany dia mbola manaraka ary mbola misy ny gasy maro eran-tany, na dia efa niala ny Madagasikara ary dia mbola miaina ihany koa amin'ny Fanompoan-Tsampy. Ry havana, tiantsika Jesosy ary tena maminy isika, matoa mbola mananatra antsika izy. Voalohany indrindra aloha, tsy tsara na iza aho, tsy anafika na iza aho,
fa ny asan'ny maizina no ady atrehantsika. Ny asan'ny satana no manda tsy maintsy ravantsika ao anatin'ny tenantsika tsirairay avy isambatan'olona raha te ho tafiditra any an-danitra isika. Izany no mahatonga hoe tsy tsara na iza na iza, ary tsy teny hoe anaratsy na olona iza io na iza tompoko, fa ny zavatra izay naseho any tompo tamiko sy nataony tamiko no mahatonga izara izao. Satria tompoko, tsy avelan'i Jesosy angina aho araka ny teneniko teo, fa tsy maintsy manambara izay nataony tamiko, fa gagana tsy takatra heverina no tsy maintsy ambarako aminao. Satria matoa nataony tompo tamiko sy tamin'ny ankonako izany dia mila aho mijoro vavolombelona manambara aminao mba anafahan tompo anao koa raha manaiky anao. Kanefa tompoko, Jesosy tsy manery na iza hiditra ny lanitra, fa ety tany isika tompoko dia tsy maintsy misafidy. Fa dieny mbola velona isika tompoko dia tsy maintsy misafidy izay lalana tiantsika ho ale ho fiainantsika mandrakizay, zay iray na lanitra na zay iray afobe. Safidy no apetraka Jesosy eo anatrehantsika, ka anjaranao ny misafidy izay lalana tianao ale. Fa iza kosa tompoko dia tsy maintsy manambara izay tiany Jesosy ambarako aminao, mba tsy hanadinan'ny tompo ahy ny rahanao na iza ianao, na iza ianao. Ka alohany ijoroako vavolombelona dia misy tenin'Andriamanitra asain'i Jesosy hovakiako, anamarinana ilay fijoroana vavolombelona avy eo fa tena marina tokoa no zavatra nataon'i Jesosy tamiko nanafahany ahy tao anatin'ny tsy fahalalana hoe Fanompoan-Tsampy. Eny tompoko, tsy nahalala aho hoe Fanompoan-Tsampy no zavatra niseho tamin'ny fiainako teo aloha. Ka izany no mahatonga ahy amaky izay tenin'Andriamanitra nomeny Jesosy ahafahanao andray tsara, fa avao amin'ny tenin'Andriamanitra irery ihany no manambara ny nofy sy ny nanafahan'i Jesosy ahy sy ny ankonako. Ry havana, hoy ny tenin'ny tompo ao amin'ny Hosea 4:4-5. Hovakintsika io amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana, satria nandany fahalalana ianao, dia mba ho valiko kosa tsy ho mpisoroko intsony. Nanadino ny lalàn'Andriamanitra ianao, ka mba ho adinoko kosa ny zanakao. Amen. Io tenin'Andriamanitra io dia miteny amintsika sahady Jesosy tompo alohan'ny fijoroana vavolombelona fa ringana ny oloko. Isika olon'Andriamanitra mihitsy no ringana. Isika zanak'olombelona mihitsy no ringana. Satria araka ny teneniny hoe noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Tsy malala zany isika. Izay no nahatonga ahy nandeha tao anatin'ny fahajambana teo aloha. Tsy nahalala koa aho. Ary mbola toy izany tenin'Andriamanitra hoe satria nandany fahalalana ianao. Nalan'Andriamanitra mihitsy tsy ho mpisorona n'intsony, tsy lasa fanjakam-pisorona intsony, tsy lasa olon'Andriamanitra intsony nalainao antenany isika tompoko. Satria nanda ny didin'Andriamanitra, nanda izay sitrak'Andriamanitra hatrany amin'ny zanak'Israely, hatrany ampiandohana nanomboka tany amin'ny zanak'Israely. Satria ireo zanak'Israely ireo dia niala tamin'ny didin'Andriamanitra, tsy nanaraka intsony ny sitrapon'Andriamanitra, fa nandeha tamin'ny Fanompoan-Tsampy. Izay no natonga an'izy ireo marobe no ringana maty avokoa. Ny ankabeazany tsy tafiditra ny tany Kanana satria nanompo sampy.
nanao sorona, namono biby, nanao favetavetana, nandatra dra, ry havana. Izany eny zavatra nataon'ireo zanak'Israely teo aloha dia ny zavatra miseho amintsika malagasy dia mbola maro be ny mbola miaina ao anatin'izany. Ry havana, ho fantatrao anio ny tena hoe fanompoan-tsampy raha mbola tsy nafantatra ianao. Raha mbola tsy nafantatra ianao hoe inona moa no atao hoe fanompoan-tsampy. Ilay tena mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ilay tena mampandoalika ny tanindrazantsika. Io zavatra io dia ny tompo mihitsy no tonga nanafakay sy ny zanako vavy. Ary tena nampatahotra ny zavatra naseho an-tompo tao anatin'ny fanafahany anay. Fahalohany'izany dia ho raisiko ny tenin'Andriamanitra manambara ny fanompoan-tsampy izay mbola iainany gasy maro. Maninona moa no miteny hoe gasy maro? Satria gasy aho, ary amin'ny teny gasy ny fijoroana Vavolombelona asain'i Jesosy nataoko. Ary tao a Madagasikara aho no lehibe. Ary tao a Madagasikara no niainako ny zavatra maro izay tsy takatra heverina, ary koa mahita ny fomba mpiainantsika gasy rehetra amin'ny fanompoan-tsampy. Ary amin'izao taona 2024 izao dia hita fa niverina tanteraka indray ny gasy ao anatin'ny fomba fanompoan-tsampy mahatsiravina izay tsy akasitran'Andriamanitra. Satria tompoko Satana mihitsy no miasa ao anatin'izany. Tonga araka ny tenin'Andriamanitra eto hoe ringana ny oloko. Ringana ny oloko. Hoy ny tompo amintsika anio. Eny, misy noho ny tsy fahalalana. Ary ny ambany dia miteny izy hoe satria nanda ny fahalalana ianao. Misy koa izany ny nahalala. Fa nanda ny fahalalana. Ry malagasy malala. Raha ohatra ka ao anatin'ny fanompoan-tsampy ianao, raha ohatra ka mpanompo sampy ianao ka tsy mahafantatra an'io, na mahafantatra, dia miangavy ianao mihitsy aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hiaino hatramin'ny farany izao video izao. Miangavy ianao mihitsy tompoko ny amin'ny fanahinao izay ao anatinao. Satria raha manday ianao dia Afobe no hovan-taninao. Satria izany no nampafantarin'i Jesosy ahy tamin'ny tenako. Ka ho raisitsika ny tenin'Andriamanitra izay nomeny Jesosy hampahalalany antsika ny amin'izany. Ho raisitsika ny ao amin'ny Deutéronomie 17:9 ka hatramin'ny 14. Dia mangataka anao tompoko hiaino tsara raha tsisy baiboly eo an-tananao ary raha misy baiboly eo an-tananao dia tsara kokoa tena arahanao ny tenin'Andriamanitra. Dia hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Manomboka eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 14. Rehefa tonga any amin'ny tany izay omeny Tompo Andriamanitra anao ianao, dia aza mianatra manao araka ny fahavetavetana ataon'ireo firenena ireo. Aoka tsy hisy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy amakivaky afo, na mpisikidy, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpitahiry ody, na manao azy ho masim-bava, na mpanadina amin'ny olona izay mpiantso ny fanahin'ny maty, na mpisikidy, na mpilahevitra amin'ny maty. Fa fahavetavetana eo imason'ny Tompo izay rehetra manao ireo zavatra ireo. Ary izany fahavetavetana izany no androahan'ny Tompo Andriamanitra ho azy eo anoloanao. Aoka ianao ho tanteraka eo amin'ny Tompo Andriamanitra. Fa ireo firenena izay efa horohaina ireo dia miaino ny mpanandro sy ny mpisikidy, fa ianao kosa dia tsy navelan'ny Tompo Andriamanitra hanao izany. Amen.
ry havana tena mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Teniny tamin'ireo zanak'Israely izany dia tonga amintsika tsiraray avokoa, satria ny tenin'Andriamanitra dia ho antsika tsiraray avy. Ireo zavatra rehetra ireo dia fahavetavetana eo imaso ny Tompo Andriamanitra antsika. Ary tena voatonon'Andriamanitra mihitsy tsirairay avy ny zavatra ratsy tsy eken'Andriamanitra ataontsika. Aoka isika tompoko andray tenin'Andriamanitra. Aoka isika ahalala tsara izay tena tian'Andriamanitra atao, izay tena hoe tian'Andriamanitra ho ataontsika amin'ny fiainantsika. Ry havana, araka ny teneniko teo aloha hoe tsy miteny na iza aho, fa ny tenin'Andriamanitra eto dia miteny amintsika ny Tompo anio hialanao amin'ny Fanompoan-Tsampy rehetra. Ny tenenin'ny Tompo eto dia hoy izy hoe amin'ny 15 ka hatramin'ny 10 aloha no raisiko. Rehefa tonga any amin'ny tany izay omeny Tompo Andriamanitra ho anao ianao, dia aza mianatra manao araka ny fahavetavetana ataon'ireo firenena ireo. 10. Aoka tsy hisy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy amakivaky afo. Ry havana, raisitsika aloha io. Ny atao hoe amakivaky afo, firy moa ireo ray aman-dreny, ireo razambe no mitarika sahady ny zanany sy ireo taranany ho any amin'ny Afobe. Efa entinao sahady any amin'ny Afobe ireo taranakao faramandimby, raha ohatra ka tsy entinao eo amin'ny fahamarinana eo amin'Andriamanitra izy. Mamakivaky sahady ny lalana Afobe ho any anaty Afobe ny taranakao, raha tsy averinao eo amin'ny Jesosy. Satria tompoko, ny olona na iza izay mitondra ny taranany na mampanompo ny taranany amin'ny Sampy dia tsy miaraka amin'ny Jesosy izany. Satria ny tenin'Andriamanitra eto dia miteny hoe nampisikidy. Raha ohatra ianao ka mpanao sikidy dia mamono olona zany ianao, satria tsy akasitrahan'Andriamanitra izany. Tenenin'Andriamanitra koa eto hoe nampanandro. Tsy azontsika atao araka ny tenin'Andriamanitra mitondra ny taranakantsika ho any amin'ny mpisikidy na makany amin'ny mpanandro. Firifiry moa tompoko ny olona hoe tsy maintsy mijery andro rehefa anao trano, na hoe anao didy fotrana zaza dia tsy maintsy makany amin'ny mpanandro. Firifiry moa tompoko ny olona hoe marary ny zanaka dia mandeha makany amin'ny mpanao sikidy. Teneny ny tenin'Andriamanitra eto fa tsy azontsika atao. Tsy azontsika atao ny mitondra ny ankonantsika amin'izany. Ary mbola tohizan'ny tenin'Andriamanitra hoe na mpanao sikidy na mpitahiry ody. Raha mbola hoentinao any amin'ny mpanao sikidy ny zanakanao, na asianao an'izao zavatra rehetra izao rehefa ohatra ka marary, na koa mbola mitahiry ody ianao, raha misy ody ao an-tokantranonao na amin'ny tenanao ary, dia manambara aminao tenin'Andriamanitra anio fa fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ary raha ohatra ka hoe hosoranao ody ny tenanao, manisy ody ny sakafon'olona ianao, efa nisany manam-poizina izany, satria fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ary izay manao izany tompoko dia mieritreritra hoe miaro azy ny ody, na hoe afahany amin'ny olana izany, vomi mahavery any amin'ny Afobe izany. Mila mitandrina isika tompoko. Toizako ny tenin'Andriamanitra 1:12. Na manao azy ho masim-bava na mpanadina amin'ny olona izay mpiantso ny fanahin'ny maty.
raha miteny ianao hoe andeha any amin'ny olona izay manao azy hoe masimbava dia miteny ny tenin'Andriamanitra eto fa fahavetavetana eo anatren'Andriamanitra izany na mpanadina ny amin'ny olona izay mpiantso ny fanahin'ny maty. Ry havana, tena zava-doza, ny maty dia tsy manana valim-pitia intsony fa Satana no antsony izany olona izany. Satana, devoly no antsony olona izay miteny eto araka ny tenin'Andriamanitra hoe na mpanadina amin'ny olona izay mpiantso ny fanahin'ny maty na mpisikidi na mpilahevitra amin'ny maty. Zava-doza, tsy eken'Andriamanitra izany. Ny maty tompoko dia tsy manana valim-pitia intsony. Ny maty tsy miteny intsony. Ny maty dia efa dino ny momba azy ireo. Oka isika tsy ho latsaka intsony amin'ny fandriky Satana. Raisintsika ny eo amin'ny mpitoroteny manambara ny amin'ny hoe ny maty dia tsy manana valim-pitia intsony. Toroteny toko 7 vakintsika io mpitoroteny toko 7 ny 4 ka hatramin'ny 9. Hovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ho an'izay voaisa ho namany velona kosa dia mbola misy antenaina fa ny amboa velona no tsara noho ny liona maty. Fantatry ny velona matsy fa ho faty izy. Fa ny maty kosa dia tsy mba mahalala na inona na inona ary tsy misy valim-pitia ho azy intsony satria adino ny fahatsiarovana azy. Na ny fitiavany, na ny fankalany, na ny fialonany dia samy efa levo na ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay izy amin'izay atao ety ambanin'ny masoandro. Amen. Ry havana, ny maty tompoko dia tsy manana valim-pitia intsony. Ny maty tompoko dia tsy maheno intsony araka ny tenin'Andriamanitra eto. Izay no mahatonga azy miteny hoe fantatry ny velona matsy fa ho faty izy. Fa ny maty kosa dia tsy mba mahalala na inona na inona. Ny maty dia tsy mahalala na inona na inona intsony. Aoka izay tompoko ny mivavaka amin'ny havana efa maty. Tsy mahalala na inona intsony izy ireny ary tsy maheno na inona intsony. Ny mampalahelo dia betsaka ho iaho araka ny teneniko teo aloha isika gasy mbola miresaka amin'ny havana maty. Mbola miresaka ny amin'ny olona tsy eto ambonin'ny tany intsony. Ny tenin'Andriamanitra nefa ny mazava tsara. Isika tsy mety manaraka ny tenin'Andriamanitra fa mafiloha fa izay tiantsika atao ihany no ataontsika dia tonga ny tanan'Andriamanitra mikapoka antsika. Firifiry ny gasy mbola mamadika fa madiana. Miteny hoe mangatsika ny maty. Miteny hoe mangatsika bebe izay efa maty. Na mangatsika ohatra dadabe izay efa maty fa mila ho finosina. Dia manangom-bola mandritry ny taona. Vola kely tokony hivelomana amin'ny fiainana sarotra dia angonina, miady ny mpianakavy, miady ny fianakaviana fa ny sasany efa tsy manaiky intsony hamadika. Ry havana, tsisy olona maty mangatsika izany fa araka ny tenin'Andriamanitra eto dia tsy manana valim-pitia intsony ny maty. Ary mazava tsara ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny maty kosa dia tsy mahalala na inona na inona. Ary toy izany tenin'Andriamanitra ny teny hoe ary tsy misy valim-pitia ho azy intsony satria adino ny fahatsiarovana azy. Na ny fitiavany, na ny fankalany, na ny fialonany dia samy efa levo na ela
sady tsy manana anjara intsony mandrakizay izy amin'izay atao ety ambanin'ny masoandro. Tsy manana anjara eto ambanin'ny masoandro intsony ny avantsika maty tompoko. Marina fa hoe tiantsika izy ireo, ny na koa tiako daholo ny avako izay efa maty. Fa isika tsy azontsika atao intsony ny mamadika, tsy azontsika atao intsony ny miresaka maty, tsy azontsika atao intsony ny manao fête des morts, mandany vola mankarena, ikolokoloana, anaovana fety be hoe ho an'ny razanay, ho an'ny havanay. Tsy azontsika atao intsony ny mandeha mijery mpanandro, tsy azontsika atao intsony ny mandeha mijery mpiskidy. Reny dia any satana ny olona manao an'ireny. Mila mibebaka ianao tompoko raha mbola manao izany. Ny manao fanafody dia any satana izany. Omeko anao ny verset any amin'ny farany, ny zavatra miandry ny olona izay manao izany. Fa amin'izao fotoana izao dia efa miteny amintsika ny tompo fa ringana ny oloko, ringana ny oloko noho ny tsy fahalalana ary noho ny tsy fankatoavana koa ny didin'Andriamanitra. Ry havana, oka izay ny makarano kelery, hosorana amin'ny fiara, hosorana amin'ny akonanao, ampisotroana ny havanao, ampisotroana ny zanakanao. Oka izay fa tsy avy amin'Andriamanitra izany. Oka izay ny makany am-pasana, mieritreritra hoe mitahy ny havana, dia eo ambony fasana rehefa mamangy fasana dia mitondra voninkazo. Miala eo ianao dia angalarin'olona le voninkazo. Tsy mahita izany tsony ireo havana maty. Mitondra sigara eny am-pasana, mitondra limonady, mitondra biscuit, mitondra toka, mitondra bonbon, dia hoe omena n'izay ao am-pasana. Ry havana, omena ho an'ny devoly ireny. Mandraraka limonady ianao eo amin'ny fasana, mandraraka toka ianao eo amin'ny fasana, dia satana no faly mandray an'ireny. Mazava tsara tompoko ny tenin'Andriamanitra. Ry havana, maninona aho no asain'ny tompo manambara izany? Satria nafahan Jesosy tamin'izany ahako. Tsy manafoka n'izaniza tompoko, fa ny tenin'ny tompo sy ny nanafahany ahy sy ny ankohonako no hijoroko eo anatrehanao. Ary tsy mitsara na iza na iza ahako, fa Jesosy miantso anao. Ry havana, hitantara aminao ahako mba hialanao amin'ny Fanompoan-Tsampy. Holazaiko anao ny nataon'ny tompo tamiko sy ny ankohonako. Fa ny tompo Andriamanitra mahery dia mbola manatsotra ny tanany amintsika tsiraray avy. Te hamonjy antsika izy. Ka raha ohatra ka tianao ho voavonjy anao, dia aoka ianao hibebaka amin'i Jesosy. Ho tantaraiko anao ny nataon'ny tompo tamiko sy ny ankohonako. Ry havana, nisy ny fotoana hatramin'ny fahazazako dia manofy ahako. Tsy fantatro ny dikan'ny nofy izay naseho an'ny tompo tamiko. Fa ahy efa manambara ahy izy fa misy fomba izay natao tamiko. Tsy zako no nangataka, fa fomba neverina hoe nety, satria hoe nety-paharazana araka ny fitenentsika dia natao tamiko nefany tsy avy amin'Andriamanitra. Nampanofy ahy Jesosy, naseho an-tompo ahy tao anaty nofy, hitako izahako miaraka amin'olona lehibe sy ireo ankizy sasany fampitantana mandeha miditra ao anaty ranomasina. Toy ny miditra mihitsy ao an-trano zany. Nefany ranomasina be zao no idiranao. Ohatr'izany ny nofy naseho an Jesosy tamiko. Dia ny tompo te hampafantatra sahady ny amin'ny hoe fomba Fanompoan-Tsampy fa ny tena tsy mahafantatra. Ndray andro tonga ny fotoana nanolorako tena teo amin'i Jesosy. No tena vonina ako, no tena nanaiky ahako izazany hibebaka, hiala amin'ny ratsy rehetra, hanolo tena ho an'i Jesosy. Ary tena hoe manaiky izay hitarian'ny tompo ahy. Fa tsy izay intsony zany anao izay tiako atao. Dia ny fotoana nanetreko tena fa tsy te hiaina intsony aho amin'ny fomba n'izao tontolo izao, dia nanolo tena ho an'i Jesosy ahako hiroso ho mpanompony.
tamin'izany fotoana izany vao nanolo tena ako hoe omeko an Jesosy ny momba ay manontolo tsisy hitazoniko intsony na dia kely ary, dia tamin'izany fotoana izany indray alina raha natory ahako dia ny zavatra niseho nanonofy aho hoe hitako ny zanako vavy maty tao anaty dobo. Ilay toerana nisy anay dia toerana maizina be dia niondrika zany tena hoe natory tamin'ny tany mihitsy zany nisikotra n'ilay zanako tao anatin'ilay dobo, ary ilay dobo dia tena maizina be ary tena hoe feno rano, lalina be zany io dobo io tsy hita zany ny afaran'io dobo io fa maizina. Dia ny tanako zany no natsofoka tanatin'ilay dobo nisintona n'ilay zanako tao, dia no ny voaraiko teo amin'ny tanako ilay zanako, notrotroko teo amin'ny tanako dia velona ilay zanako. No nefa velona ilay zanako vavy dia namindra izay mianaka nandeha, ary no nefa mandeha zany izay mianaka dia ilay toerana andehananay toerana malalaka be. Hitanareo arabe malalaka be dia hita hoe tsisy fiafarana, nefany ao anatin'ny aizina tanteraka, aizina tanteraka, ary tena malalaka be ilay toerana, tahaka ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Maty ilay hoe lalana lehibe sy lalana kely. Tamin'io fotoana io dia lalana lehibe no lalana nandehanako sy ilay zanako, zany hoe lalana ho any amin'ny perdition, zany hoe lalana lehibe ho any amin'ny fahaverezana, ho any amin'ny Afobe. Dia notantanako ilay zanako dia namindra izay mianaka anatin'ny aizina izany, aizina tanteraka, tsy hita ny afaran'io arabe io. Dia noho ny mamindra izay dia io zanako io tantanako avy ato amin'ny ankaviako. Tampotampoka teo dia nisy avion ngeza be hitako ery ambony ery zany. Raha ohatra ka mamindra ianao dia hitanao hoe ambony ohatran'io zany ilay avion, dia ngeza be zany io avion io. Hitanareo ohatra n'ireny hoe avion 777 le fiteny tany amintsika taloha ireny avion ngeza be izy io. Dia no nefa hitako zany io avion io manidina, zany hoe amin'ny côtéako akavanana izany satria ilay zanako tantanako avy ato amin'ny tanako akavia. Dia no ny avy eo no nefa lasa lolo ilay avion dia niodina hitodika hiverina amin'ny misy anay mianaka. No ny efa nitodika ilay avion dia nandroso tsy moramora ilay avion, hidina hifanatrika aminay mianaka iny avion ngeza be iny. Ry havana, ilay avion no nefa nitodika hidina tsy moramora dia hitako fa tsy avion intsony fa lasa ohatrana akanjo maintimainty be iny avion ngeza be iny. Zany hoe iny vatana avion iny lasa ohatrana akanjo maintimainty be dia ilay elatr'ilay avion ohatrana tanan'akanjo maintimainty be koa. No nefa nitodika iny avion iny izy mandeha mafy iny dia nitodika dia may manatona anay mianaka. Dia no ny efa akaikikaiky dia ny lohan'ilay avion tsy avion intsony fa lasa lohan'ilay bebe anay izay efa maty ary tena masika be ny endriny ary ny fijery dia tena mampatahotra, ary lay elatr'ilay avion lasa ohatra ny tanana dia izy miodina iny izy manatona iny dia tonga dia hisambotra anay mianaka, dia taitra be tampoka be ilay zavatra nisy teo alohanay. Dia no ny avy eo niembotra indray iny dia niverina toy izay ihany izy avy eo ohatrany hoe makahery izy zany niembotra aloha, niembotra be any ambony any, dia nidina indray izy mafy be ary iny abeany iny avion iny mbola tahaka ny teo aloha ihany. Lasa tonga dia ilay endrika masika be
tena tezitra be goavana be dia lay elatra ohatra ny tanana mikiramborambo isambotra anay amin'ilay fitafiana mainty tanteraka. Ry havana, itelo sa inefatra teo eo dia no ny avy eo niantso hoe Jesosy natsavako ny tanako akavanana. Dia no natsavako ny tanako akavanana dia nisy azavana nivoaka tamin'ny tanako akavanana. Dia lasa indray zany ilay zavatra. Dia no ny avy eo niverina indray anafika le izy. Dia ny tanany zanako vavy akavia niampy ny tanako akavanana samy nanangana izay mianaka sady niantso an Jesosy dia no ny avy eo lasa le izy. Tsy taintsony fa nanjavina tanteraka. Dia afaka tanteraka ilay aizina nandrakotra nay mianaka teo amin'ilay toerana. Lasa nazavabe dia nazavabe ilay toerana nandehananay. Dia no ny avy eo tapitra ilay nofy dia taitra tao anatin'ny tahotra. Za zany mivavaka foana amin'io. Dia afaka andro maromaro nampanofy ahy Jesosy. Nampanofy ahy Jesosy satria nitaraina hoe Jesosy inona zavatra nahazo anay. Ry havana, nanofy ano ny avy eo hitako Jesosy. Hitako mihitsy Jesosy tao anatin'ny nofy ery andanitra ery teo ambony rahona. Teo ambony rahona tena fotsy madio tanteraka. Ary atsotra ny tanany dia hoy Jesosy miantso aza matahotra, aza matahotra, aza matahotra. Ry havana, tao aorianan'iny dia niteny tamiko avy amin'ny alalan'ny fanahy Jesosy. Hoy izy miantso ny zavatra niseho dia nanafaka anao sy ny zanakanao ao tanaty Fanompoan-Tsampy. Satria tsy maintsy natao délivrance izahako sy ny ankohonako niala tamin'ny Fanompoan-Tsampy. Na dia tsy nafantatra ary. Satria ry havana, ilay nofy dia io bebeako io tamin'izay mbola kely dia makany ambanivohitra manao vakansy. Ary izy dia ilay hoe misy tromba, ilay hoe manasitrana, io ilay hoe masimbava, ilay novakintsika teo, ilay Mpanompo maty. Ary tao anatin'izany dia hosorana zavatra niandrina, rarahana zavatra ny loha, ampisotrona zao ranon-javatra kely hafahafa zao, eo mampiasa ny volafotsy sy ny zavatra isan-karazany. Ry havana, tao anatin'ny tsy fahalalana izahay rehetra, na iza ianao, mbola ao anatin'izany dia tsy akasitrahan Jesosy izany. Tsy akasitrahan Jesosy izany. Tonga izy anafaka antsika. Nanafaka ahy izy sy ny zanako, ny ankohonako, dia vonina koa Jesosy anafaka anao. Tao anatin'ny délivrance tompoko dia tsoroko anao fa nisy mihitsy zavatra afaka tamiko. Eniko zao mihitsy ny zavatra niala tamiko. Ary tamin'izahako nampiasan'ny tompo nanafaka ny zanako vavy dia hita izao mihitsy hoe afaka ilay zaza. Ry havana, tiantsika Jesosy, tianao Jesosy, araka ny teneniko tery am-Mpanompo. Tsy mitsara na iza ao tompoko. Tsy manaratsy na iza ao tompoko. Ary tsoroko aminao. Tiako ny fianakaviako. Tiako ny razambeko. Fa kosa ny Fanompoan-Tsampy dia tsy mahatafiditra antsika any an-danitra. Fa any Satana izany. Ary Jesosy dia te anafaka antsika gasy tsy raray avy isam-batan'olona. Fa raha ohatra tompoko, miteny kosa ianao hoe za tsy ala amin'izany, za hijanona ho Mpanompo-Tsampy any, zako tangalamena ako, zako miara-miasa amin'ny tangalamena ako, zako mpijery sikidy ako, zako Mpanompo-Tsampy ako, zako mpanao ody ako, zako hitondra ny ankonako amin'izany foana. Nefa na dia zany aza, mametray ianao fanontaniana tompoko. Fa Andriamanitra
dia mbola mamindra fo amintsika amin'izao ora sy fotoana izao, satria Afobe no miandry raha tsy verina aminy isika tsiraray avy, raha tsy verina aminy ianao. Dia voalazana izany ao amin'ny boky ny Apokalipsy 1:20, ny zavatra miandry ny olona izay ao anatin'ny Fanompoan-Tsampy, ao anatin'ny fijangajangana rehefa ho avy ny fotoana. Ka aoka ho vakiantsika izany tenin'Andriamanitra izany alohany amarana antsika anazy. Apokalipsy 1:19 ho vakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ny osa, ny tsy mino, ny vetaveta, ny mpamon'olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny Mpanompo-Tsampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetrafo sy solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Amen. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa ny olona osa, ny olona tsy mino, raha tsy mino ianao izay nambarako taminao teo, raha ohatra miteny ianao hoe fahadalana izany, raha ohatra miteny ianao tsy marina izany, dia miteny aminao koa ny tompo anio. Ny vetaveta, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, io ilay mpanao ody, ny Mpanompo-Tsampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Zava-doza tompoko, ny mpanao ody, ny Mpanompo-Tsampy dia ho faty any amin'ny fariafo mandrakizay. Miteny izy hoe izany no fahafatesana faharoa. Ny fahafatesana voalohany tompoko dia efa maty zany ny olona mpanao izany sy miaina arak'izany amin'izao tsika miteny izao. Olona mandendeha fa faty mandendeha, olona mandendeha fa ny fanao anatiny dia efa maty. Ary efa tonga ny fahafatesana nofo, fahafatesana faharoa, satria maty ny nofo, maty koa ny fanahy mandrakizay doria. Ary ny anjo ireo olona ireo dia hiaraka amin'ny devoly mandrakizay, voalazan'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 2:10, io no vakiantsika farany. Mangataka anao aho hiaino tsara ary hamaky tsara an'io tenin'Andriamanitra io. Ho vakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipitahany amin'ny fariafo sy solofara, izay misy ilay bibidia, dia ilay mpaminany sandoka koa, ary ampijaliana andro aman'alina mandrakizay ireo. Amen. Ry havana, ianao ve dia manaiky ho ampijaliana mandrakizay andro aman'alina miaraka amin'ny devoly any amin'ny fariafo sy solofara mandrakizay noho ny amin'ny Fanompoan-Tsampy? Aza manaraka fanaon'ny olona intsony tompoko. Raha tsy mety miova ny havanao, raha tsy mety miala amin'izany ny ankonanao, dia miala enao. Jesosy anatsotra ny tanany anavitra anao raha manaiky anao. Mifoaza tompoko. Fefa eo ambaravaranalanitra Jesosy. Raha maniry hiditra any an-danitra ianao, dia tsy maintsy miala amin'ny Fanompoan-Tsampy. Tsy maintsy misaraka amin'ny Satana ianao. Ary ho tanteraka aminao lay teny hoe fa ho ala ny olona rehetra ianareo noho ny amin'ny anarako. Hoy Jesosy Tompo, satria izy efa ala ny olona rehetra talohantsika. Fa faly kosa isika fa ho any an-danitra. Ho any an-danitra hifaly, hiadana eo akaikin'i Jesosy mandrakizay doria. Vonaitrany ho an'Andriamanitra irery any, ary fiadanana ho an'ny olona izay akasitrahany irery any. Amen.